Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Entreni amazoni su numenara uaikiu ni akuena vutanau ni eluku vunuina. Miankohaka manoloana ny famasinana ao zahay ry Andriamanitra tsara indrindra. Araka n'izany hira izay tetesina izany. Indre tokoa ny fitiavanao, indre ny famindramponao. Mbola famindrampoana zao na izao maraim-baovao zao. Izany iderana any anaranao. Izany ankohofanay manoloana ny famasinanao eto ambany tongotra masonao. Ka ankalazanay ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Zanakao manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Misaotra Tompo, misaotra fa na dia tao aza ny alina mangina izay matetika anjakan'ilay ratsy. Tsy namilana irery ianao. Fa trapamonjeny izahay nomenao, izao tombonandro faofao izao. Tsy mendrika an'izany Tompo, tsy mendrika an'izao fitiavanao zao mandefitra aminay any ianao hoe isanandro. Zao tara mpazavana hitanay zao dia manambara ny mbola faharetanao aminay zanak'olombelona Jesosy. Fona aminao. Amin'izay rehetra nampalahelo anao satria tsy mendrika tokoa anao antsoina hoe zanakao. Sasambanao madio Tompo. Diovy amin'ny rano soa indray ny famelan-keloka avy aminao ka ahafahanay indray mihinana sy misakafo. Ilay mana sakafo-panahy omenao efa voavoatrao andry zanakao tsirairay avy. Taio ny teninao Jesosy, fananao masina ny tadalana anay. Ka na ny zara ny teninao na ny handray ny teninao dia ho feno no fahatsaranao ady ho voninahitry ny anaranao tokoa Tompo, ny mahazanaky ny mazava anay. Misaotra Jesosy hodereko mandrakizay ny voninahitra ho. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Mbola indro ny mazava koa mandeana. Zany ry havana ny lohantenin'ny fampaherezana indray amin'izao maraina izao, ka ho jerentsika vetrany ny tenin'Andriamanitra hoe tsika hanazava n'izany lohateny izany. Filazantsarany Jesosy Kristy Tompo nosoratany Jaona 2:10 andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:20. Jean chapitre 12 verset 35 à 43. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe dia hoy izy taminy, mbola kely ihany no itoera ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka niery azy, nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo, mba hahatateraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova, izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny foniny izy, mba tsy hahita ny masony na hahalala ny foniny, dia tsy bebaka izy ka tsy hahasitrana azy ao. Izany teny izany nolazain'i Isaia satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy, kanefa maro tamin'ny mpanapaka azy no nino azy, mpanaraka azy no nino azy. Nefa noho ny fariseho dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga.
Amen. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany ry havana no teny amparezana antsika amin'izao maraina izao, mbola indro ny mazava koa mandehana andao asika handeha. Io tokoa ny filazan'ny boky nisoratan'i Isaia mpaminany hoe indro ny aizina ho sisy manarona ny tany ary ny Espito manarona ny firenena. Isaia 40:2. Tamin'izany andro zany mantsy safitry ny aizina izao tontolo zao ka tsy nahalala ny amin'izay atao hoe finoana any Jesosy mpamonjy. Zany nahatonga ny mpanoratra iray nilaza hoe tapakazo no hajainy ka tsy fantany ny to feno aizina ny sainy efa mamoaka ny lo. Ka rehefa nihanaka sy nihanatevina hatrany hatrany ny aizina dia niposaka eny antsanana kosa ny ny tanamasoandro mpamonjena. Dia hoy indray Isaia mpaminany hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina ozy izy dia mahita ny mazava lehibe izay mitoetra amin'ny alokony fahafatesana no iposahany mazava. Anio ary mbola indro ary zany mazava zany ko andao ary tsika handeha amin'ny mazava. Ny mazava voalazeto dia tsy iza tsy akory izany fa Jesosy Tompo. Ary mazava ny tenin'ny Jaona hoe tao ny tena mazava, ilay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao. Jaona 1:9. Ary mbola Jesosy tena ny mihitsy nanamafy an'izany ka nilaza hoe izao no fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka ozy dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Jaona 2:12. Koa ny hoe mandehana ary raha mbola manana ny mazava dia tsy hafa izany fa ny hoe mandehana raha mbola manana ny Jesosy Kristy ao am-poko sy ao am-ponao. Mandeha isika ry havana satria nahoana? Zao ny fanamarinana voalohany, mbola iletika mantsy ny mazava. Ry havana tsarovy fa 3 taona ny paka Jesosy Kristy no nandefa tara-pahazavana mpamonjena tany Palestina. Ary dia ina nataon'i Jesosy nitapatapaina avokoa ny kofehy izay mamatotra rehetra maizina. Ary dia tamin'ny fahagagana sy ny famantarana maro izany. Ary dia fotoana tokony ho araraotina tokoa izany satria ambadika izao andro fahasoavana izao ry havana dia ny alina mainty ny fitsarana sy ny Espito ny fahaverezana mandrakizay. Zany ao ambadiky n'izao fahazavana izao. Ka inona no vokatry ny famantarana maro nataon'ny Tompo teo amin'ny Israely? Zao ry havana, tsy mba nino azy ireo. Ka dia zao nanamafo ary dia tsy nahazaka ny fahazavana ny fitoriana ny mazava. Dia zao niery azy Jesosy, niery azy ireo Jesosy, niala teo anatrehany izy ary dia nakarona ary izy ho any an-danitrano. Tsy azo lavina fa nisy tokoa nefa ninandray an Jesosy ho mpamonjy azy teo amin'ny zanak'Israely. Dia zao reny no natao hoe tonga zanaky ny mazava. Misy koa ny sasany malokila sy mazava takona araka ny fitenenana, zany hoe nino an'i Kristy sy manaiky ny fampianarana amin'ny alina sy mangingina. Nefa zao mifandray amin'ny fahavalon'i Jesosy noho ny atoandro. Inona ny antony? Efa ratsy tokoa manko tsy ny zanak'olombelona, miovaova ny olombelona maty, tsy azo antoka. Ary dia tao koa ireo tena nanidiny fony ka tsy namela ny tara-pahazavana hiditra ao anatiny. Izany ry havana dia zao tsy nahay bebaka izy ireo ka dia nahatratra azy ny maizina. Ry fiangonana malalo, ry fiangonana malalan'i Kristy. Izao androntsika izao dia mbola androm-panavotana. Mbola mizara ny fiasam-pahasoavana Jesosy Kristy hamonjena ahy sy hamonjena anao. Noho izany dia toriana malalaka ny filazantsara izay jiro hitarika ny tsirairay ho amin'ny famonjena. Zany natonga ny mpanao salamo nilaza hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Mbola ekena koa ny fanaovana batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina izay antoko ny maha olom-baovao aisy anao.
satria matsoa i Paoly any amin'ny Korinthianina 2:15-17 milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Mbola zaraina koa ry havako ny sakramentany fanasany tompo izay fetim-pihavana nataon'i Jesosy amin'ny mpanota, satria matsoa Jaona izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho ao aminy. Azo lazaina izany ary fa mbola mentefa amiko sy aminao ary ny tana masoandro mpamonjena avako koa zao. Miorena isika amin'ny mazava, andao isika hiorina amin'ny mazava. Hino an'i Jesosy Kristy tompo dia hazava mandrakizay eo amiko sy aminao ny tavan'i Kristy. Fa nahoana koa tsika? Nahoana tsika no tsy maintsy mandeha amin'ny mazava? Mandeha amin'ny mazava hatramintsika mba tsy ahoana? Mba tsy hahatratranareo izy ny teny teo ny maizina. Tsy foana tanteraka tsy akory ny maizina, na dia mamirapiratra aza ny fahazavan'ny masoandro, fa eo ankilany eo ihany izany. Mifanenjika toy ny saka sy ny voalavo, mifanenjika tahaka an'izany ny maizina sy ny mazava. Ka izay mitaredretra dia zao tratrany. Hoy mantsy Jesosy, mandosira ozy izy, mandehana mba tsy hatratranao ny maizina. Ry havana malala. Trandraka amin'iray milevona mena rana ny kristianina eto an-tany. Fa izao mandro mantsy aniram-pahavalo. Ao ny sasany mantsy mbola jentilisa ohatra ny iray aman-dreniny, mety mpanenjika ny iray tapo, mety mpaniratsira ny fianakaviana. Dia zao ho an'ny zanaky mazava dia onjonjony izy ireriany izany fahazavana io izany ao amin'izany, ao amin'ny maro. Fa izao sy anao izay ao anatin'izany. Anisan'ny zanaky mazava dia hoy Jesosy amiko sy aminao anio mifikira mafy ao amin'ny mazava. Tano ao am-po isan'andro Kristy dia tsy ho tratry ny maizina, dia tsy ho tratry ny maizina izao sy anao. Hoy indray ny tononkirany mpanakanto iray izay hoe aokare mba tsy ho rafa ny mazava hitanay, fa mba handroso lalandava ny anjara asanay. Mitodika ny fiangonan'ny kristianio ka mibaiko azy ary hoe amarana an'andreo fampahirezana izao mandehana ary dia toreo ny mazava, ambarao ny mazava. Ny antso ny apôstôly 12 mantsy Jesosy mba hamindrany ny mazava ka hoy izy tamin'izy ireo, ianareo ozy izy no fahazavan'izao tontolo zao. Araka voalazan'i Mateo 5:14. Koa ny fiangonana izay mampandimby ny apôstôly no foy be ny fampielezana ny mazava avy amin'ny Kristy Jesosy avy any Nazareta. Noho izany ry havana, tsy ny fanarahan'izao tontolo izao ny doboka ponga ny sivilizasiona ara-tsiasa sy ara-teknika no handrosoana ho amin'izany mazava izany sy ho amin'ny famonjena sy ny amin'ny fahendrena ary ny famonjena, fa tokana ihany fa ny finoana ny tsy ambaratelo ny hazo fijaliana. Noho izany ry havana, mazava ny tenin'ny Paoly nilaza hoe fa zahay kosa, hoy Paoly apôstôly, dia mitory any Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Kristy izay fahazavan'izao tontolo izao. Anio ary avako asandrato ny fanilo, hanazava lavitra mba ho marobe ny hino ho an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Lohan'ny fiangonana ne ho tahafy ny harahany ny tsirairay avy dia izy ilay mazava ary mbola mitaona antsika hanaraka azy. Mahireza ry havana, ambarao ny mazava, toroy Kristy fa miandra isanao ny tompo hanefany iraka izay efa nataony tetsy an-tany. Aleluia, amen. Pavaka sika tompoko. Sambatra Jesosy zahay manana ny teninao, fa nilo ny tongotra sy fanazavan'ny lalanay. Makasitraka indrindra Jesosy, satria te hitarika anay hatrany amin'ny mazava ianao. Zao tontolo zao mantsy tompo, manintona anay,
misintona anay ho amin'ny maizina eny fanadifanadrainy mazava zay izahay kanefa ny tenao anie de mariny ny mpanompo zay no fidiko ianao ka tsy mba ho ariko mamindrafo aminay Jesosy raha matetika izahay resy ka to hita ty aminay zany endriky ny maizina izany mbola iraisanay am'izao tontolo zao izany Jesosy mifona tompo mamindrafo ka miantray ianao indro ianao mbola mamindra fo aminay mananatra anay mitarika anay hatrany manome anay ny fahendrenao mba hanarahanay ny mazava mety hatra amin'ny tenanay zany tsy mora ny anambarahanay anao Kristy Jesosy mety hiteraka fahatezeranao amin'ny hafa izany mety hiteraka tora-bato izany ho amin'ny ireny mpitory ny filazantsara ny Kristy Jesosy amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana ireny kanefa Jesosy iza no jerenay ianao no jerenay Jesosy malalao ka tsy reraka ny mpanomponao fa hanoy hatrany ny dia hanambara ny mazava de mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy avy any Nazareta ny taomana fanabe be ao amin'ny fanjakanao ka handraisany ny mazava ary toerany mandrakizay miaraka amin'ny mazava satria ny teninao de milaza fa zay toeranao ny toeranay raha hatrizay misaotra Jesosy malalako toany hoe ny mpanomponao tsirairay fa tsy mora ny dia tsy mora ny manaraka ny mazava kanefa raha ianao ny fananao masina no miaraka aminay dia tsy mba fanahosa izany sanatria fa fanahy mahery afahanay hatrany mijoro vavolombelonao sy ho fahazavanao manomboka Jerosalema Jodia Samaria hatrany amin'ny farany tany ary dia hitatra ny ambainday ny fanjakanao ety an-tany sotra mpanjaka malalako mankasitraka Jesosy taio ny tsirairay avy tompo tsofirano ny tsirairay avy Jesosy ka tanterao lay teninao manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy tompon'andresy ny fahafatesana ka nitondra ny mazava ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny itoetra isan'andro anatin'ny fosy fananay ka atonga anay ho mpanompo mahatoky kristianina velona manaraka ny mazava ao aminao mankasitraka Jesosy ao ho anao tompo malala ny sotra ny haja ny bera ny hery ny voninahitra ny fahefana ho anao efa hatramin'ny talodindra izany ary mbola ho anao ankehitriny ary koa ho anao mandrakizay fa ho anay tsirairay avy kosa ny fandehanana trany miaraka amin'ilay mazava dia ianao zany Jesosy malala misaotra tompo mankasitraka Jesosy ao amen.